Voamary ny tompona andraikitry ny fiangonana Jesosy Mamonjy ao Tanambo 5 fa efa nampahafantarina ny lehibe ny fokotany ao amin'ny parcelle 1391 ny taratasy fanendrena pasteur vaovao no tendreny conseil d'administration miainga avy ao Ankorondrano tamin'ity volana ity. Isolo toerana ny pasteur Amperinasa ankehitriny. Tsy manaiky izany anefa ireo birao mandrafitra ny fiangonana no ny toedra raha mbola tsy milamina. Izahay mpino rehetra eto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy aty amin'ny faritra Tsinanana dia magnano zao fanambarana izao. Noho ny CA sy ny BCP zay rafitra misy eto amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy zay tsy ara-dalàna dia mitsipaka marindrano ny fanapahan-kevitra izay tsy ny fampiarana na non collégial na unilatéral momba ny famondran-toerana ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, indrindra fa ny eto amin'ny fobem-paritra Tsinanana izay mikiry biby sy anao amboletra ny anatanteraka izany famondran-toerana tsy ara-dalàna izany dia tompona andraikitra tanteraka izy ny amin'ny fikorontanana izay ateraka izany. Aza ampidirina amin'ny raharahany famondran-toeran'ny pasteur ny fanjakagna. Ny raharahany tokantrano Jesosy Mamonjy dia madidio araka izany. Marina etoana fa tsy misy mandany famondran-toerana fa noho ny rafitra tsy ara-dalàna izay voalaza etsy ambony dia tsy azo atao mihitsy ny mandray fanapahan-kevitra lehibe toy izany. Amafisina etoana fa io famondran-toerana io indrindra no miteraka fikorontanana sy ny fanakatonana ny fiangonana izay nanaovana izany. Ny ray fota amin'ny birao-piangonana ny mpino ary nafana ny fanehoan-kevitra taorian'ny firavahany fotoam-pivavahana ny andro ny alahady lasa teo. Fotoana izay nampahafantarina ny mpino ny fisian'io taratasy milaza fanendrena pastera vaovao io. Manameloka ny amboletra izay kasaina atao ireo mpino ary manotro sady ny pastera voatendry vaovao sy ny mpanendry azy ho tomponantoka amin'izay mety iseho raha tsy misy ny fiamorana amin'ny fanapahan-kevitra. Raha mbola ikiry biby marigny ianao izay voatendry eto, izay milaza ho pastera hihitra amboletra eto dia ataonay reni-tany, reni-dangitra ary reny mampandreny mpitandro filaminana rehetra faritra Tsinanana izahay fa io pastera izay ikiry biby hihitra amboletra ampikirontana ny fiangonana Jesosy Mamonjy eto Antanambo 5 dia tomponantoka tanteraka izy amin'ny zavatra rehetra izay iseho eto an-tampony tanàna ny Tamatavy. Zay aloha dia miala signy fa tsy mankahala ny mpanompon'Andriamanitra zay ho avy akeo fa raha aman-dreniny kosa alanan-keriny eto sy namangotefakany sy nandakany eto amin'ny toerany ity dia miala signy amin'ny anaran'i Jesosy miangavy na sy Andriamanitra nametraka anazy mangala ananjy eto dia tsy miala keto izy fa miazona ananjy na dia ho isy raha mandrika aza eto. Matoa zay miteny an'izany tsy te tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetra mitrangeto. Faharoa zay tsy mila jamba hitantana jamba fa zavatra ilainay mila olo itoerany fanan'Andriamanitra hitondranay eto ary tsy atao amboletra re tompoko fakana fiangonana eto ary amplisin'izany tsy forsena fakanan'io amin'ny toetra mbola tsy milamina dia efa tianjare atao amboletra sahady alaigna ankeriny le fiangonana ho akaton'le fiangonana tsy re tompoko. Ny antony mahatonga an'izy io anefa dia le rafitra tsy ara-dalàna mijoro amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy zay tsy eken'ny mpikambana rehetra eran'ny Madagasikara izy io ka ny fanapahan-kevitra rehetra zay raisiny dia mitondra savorivory io ka na ny CA zany na ny BCP dia samy mbola tsy eken'ny rehetra satria ny raha nanaalala itam-pirenena ny anomalie na ny tsy fitomombanana tamin'ny fanatanterahana ny fifidianana CA. Ny BCP raha teo moa io ny fototra napikatona na Korondrano satria tamin'ny tsanganany voalohany nahatonga korotana savorivory teo Korondrano. Noho izany ireo rafitra anankiroa mbola tsy ara-dalàna tsy eken'ny besiny maro reo no mahatonga n'izao korotana eran'ny Madagasikara izao. Ka raha tiana ilamina Jesosy Mamonjy miangavy anareo mpitandro filaminana izahay mba tsy ny fanakatonana fiangonana no atao satria ny fiangonana dia miara-miasa aminareo amin'ny fanambabonan'ny fon'ny olon-dratsy ho tonga olona tsara. Miena ny jiolahy rehefa voavonjy izy, mibebaka izy mandray an'i Jesosy dia miena ny jiolahy. Noho izany raha akatona ny fiangonana mitombo ny jiolahy. Araka izany ahina ny mety isiny ny fifandonana mahery vaika eo amin'ny rotonta raha tsy voafehy mialohan'ny fotoana ny disadisa. Mitoy kosa ny andromaso ataon'ireo mpino izay mifandray akaiky amin'ny tompona ndraiky mpanjakana ty an-toerana miaraka amin'ireo mpitandro ny filaminana.